Kifa radio manolotra ho anao mandrility herinandro ity ny vavakareo. Tantara nosoratany Fanjarazaha, mpilalao ny tantara, Iary Livahandrianaivo Malala, Saoly Rakotonanahary, ny Vahatra Ramiandro Soa. Tantara no totosainy maningotra. Ny vavakareo. Natony meja izany dray ary izay fanasambily izay. Marina raha mba misy filaminana mihitsy ny zavatra atao an-dakozia ato. Za koa moa no adalako. Tsara aza ve moa meja mba manao an'izay raha kely efa ny atao trano ato. Tena mila tsisy tokotany mihitsy ny fikarakarana tokantrano amin'ity astika. Aiza ve ka mivoaka amin'ny enora atao trano. Mila tsiditra tondray raha tsy amin'ny fitoralatsaka. Mivoaka maneno koa dia modiny mifofu ambo. Vazivazy ny mpiarany azay. Vita ny tovarako fa ino amin'izay nazy ko nampiana niny? Fa nataonao aiza aloha ny éponge fanasambily e. Tavela tao anaty rano maloto nariko le izy rineny a. Andray? Tsy nalaiko tsony fa lasaina anaty tatatra fanarindrano any. Za koa tsy nefa maika be tao maraina dia tsy voatandroko tsoniko. Matahotra amin'ny tara mantsy dia... Efa miteny aminao foana fa raha efa tara ianao dia avelao aloha ny raharaha fa ny fianarana vonjeny. Ny raharaha iny afaka miandro eo fa ianao voasazy ny ampianarana vokatry ny fahady sopidirana tsy tiako a. Dia inona izany izao ny anasana an'ireto vilia reto rometsa? Le éponge famafako solaitra iny aloha rineny ampiasaina ka. Ianao ity mantsy rometsa dia tena mbola misainjaza mihitsy a. Rehefa zavatra efa samy manana ny ampiasana azy a dia tsy tokony afangaro takizany. Mbola tsaka ny vilany koa ianao io rehefa kelikely dia mehezan'ny olona fa ataovy. Raha sy adala azy neny ko atsaka ny vilany. Vilany natao fandrahoana ny sy izao natao fatsakana ko maninona no hoe atsaka ny vilany. Ohatrany hoe kiraro izao natao any amin'ny tongotra dia satroka any amin'ny loha dia izany ve dia tsy haiko. Dia izay ray alehany na manao fanahininy ianao na manany any. Mbola mivoa izao ilay tsena kely itsapita etsy fa andeha hividy éponge vetivety a. Meja! Meja! Meja, fa mbola manampitsofina ihany ve ianao e? Ahoana tompoko? Fa hosotonina amin'ny sofinao indray mantsy ianao vao avy a. Raha vao miantso indray mandeha dia tamy miaraka amin'ny vava. Zany ihany mahatonga ikapoka. Ahoana tompoko? Aizy reninao ary inona nataonao amin'ny efitra ao? Atsoina ka mena ena velona fotsiny. Neny manao rarany an-dakozia dia izany asay mamaky soratra masina. Fa tsy misy devoir angano izay soratra masina izany no andaninandro e. Efa vita daholo ny devoirako ry dada. Dia alohany atora vao mianatra lesona fa soratra masina aloha. Ajanony ihany izany soratra masina tsy nanan-kanina izany fa lasa aingana sasao ireo bakirariko ireo sao dia tsy maina ka tsy misy anaovako rapitso. Mahita amiko ianao raha mbola tratrako mandany andro amin'izany soratra masina tsy misy dikan'izany romeja. Fa inona loatra zato itreronanao amin'ny mejato randria? Marina raha mba misy andro miratra mihitsy amin'ny zazo rehefa eo ianao. Mandehana toy izy ny zavatra nasaiko nataonao romeja. Eny tompoko. Tady avo andro miratra any velany any izy rizolo rehefa tsy mahita atao atatokantrano ato a. Tsy mananjo iteny anjana koa angabonao. Mananjo tokoa ianao randria. Saingy tsy ampitrerona ny tokony anehoanao an'izany fa amin'ny teny malefaka. Sady indraindray koa rehefa mbia amin'ny fahasiahanao io ianao a. Tao tsy mba misy anatra sy fitarianao amin'ny lala mahitsy ny teny ataonao amin'iny zaza iny fa... Za indray raha matoa aza mba ianarana naovana sermonina. Tsy zaza tahaka ny meja akory no sasanao ato-doha amiko. Dia toy izy ihany io toetra ratsinao mampahory vady aman-janako io fa mbola imeja zaza kely iny ny anoro tsy ananatra anao riana kely ao. Raha fantatrao fa ampahory anareo a inona koa no mbola ifikirana eto ihany e. Mandeha amin'izay maso any. Hatramin'izay nisany zolo vadiko izay mantsy dia... Maninona? Sady be fahamalinana ny be sermonina amiko izy a. Na
meja kosa kehitriny efa mianatra ny manao be marenina amiko zany. Mbola miaina anaty fandeferana aloha hatreto randria. Tsarovy anefa fa misy fetra amin'ny fandeferana ka rehefa feno ny kapoaka. Efa tsara antoka manana ny vonina any ambadika any kosa angamba dia sa manao rahombava ohatran'izany kehitriny. Izay filazanao azy randria. Enao mantsy tsy manan-tsaina fa tsy ny ampahorana mianaka ihany na mamo na tsy mamo. Ka tandremo ihany fa nisy farany ho any zavadrehetra. Mesa ihany manova famindra raha mbola mahalefitra izay Ary meja aza ampiampona fianarana soratra masina fa ianao nefa vita fadotra amin'ny Satana. Mahazo amiko nge ianao zoly. Aza mba zany vingengaina ohatran'izany. Eo mba miseho mianan-kendry. Serandry vady malalaka hoe. Eo ianao sy mifaiandrenao fa ndeha hanao ny raharaha koa. Bakiraro hafa anaovana raha pitsy fa velao meja noho fianarana ataony any an'efitrany. Efa mba homany ao ange le kiraro mainty ny remeja mandraba vitako antipasiko tia. Fangatsy efa mavoaka ny entolo izy. Le anankiray ao ambany aromaro iny aky avoaka eo meja. Sy mba lesaka anaovako dia mba hosolo crème. Manina koa ary ny raha omaly mipasoko andreo akanjo anaovan'ny eny mandeha miasa ireo. Sao ny olona indray voasazo miborosy manositra crème an-kiraro ny eny. Zany koa very meja dia manasazy Hitako. Eo moa atao fazabe angetsana takan'io e. Raha dada nefa izay no naniraka anao dia vita takizay. Ka dada kosa nge rehefa mamy sady mitrevina ny mamono e. Rehefa mamy izany iry meja. Lazao koa fa tsy manambitamby sy mitondra zavatra ao anao izy rehefa tsy mamy. Mbola tsara fanahy aminao ihany ange hitady iny rehefa tsy adalainy ny tokany. Dia hitondran'ny mofo zany raha riva fa ataoko tsara be ny kirarony eny a. Zany Ingana rery meja fa tarangeny eny. Efa sady manao ary ny eny a. Tandreminao indray ngery meja tsy ilalao amin'ny ainandro eo e. So tonga avy miasa eo indray ka mitaraina hoe marary endo eo ianao. Ianao mantsy rehefa mahazo amin'ny tantaratantaranao io sady tsy mahatsiaro no anana na tsy mahalala ainandro mihitsy. Io ny kirarony eny fa vita. Dia hitondran'ny eny mofo ao Eny re. Tandremo tsara ny trano Ie. Ny sakafonao efa nataoko tsara fonao. Tsy misakafo ianao raha tsy amin'ny 12. Zay fa lasa Elony eny le mofo aza milalao amin'ny anandro Ie. Zay fa lasa endre tsara raha tia azo mofo. Efa terarareo miaraka isarado ary zoly amin'ireo fivavara soratra masina fandaninareo andro atao trano io Fa fandaninandro amin'ny dadahoana koa zao ny fivavahana ka. Ny fideranan'Andriamanitra nahary sy manome sondray ve Akoro vavany kerakely fa tsy rozy zazakely io akory nampiaratra azy fiainana rehetrarehetra zao. Aza tsongony dada soko fa marary. Oka wa. Avelo kely ny sofonjana akory le Satana very ity Ka tady koa reo zany zoly. Zany mbola zay rehefa hoe Satana. Karaha tsy Satana ianao oromotra vao anonana ny anaran'Andriamanitra velona. Io tokatokanao io mihitsy ny mampiditra devoly eo anatinao randria. Vava io foana nareo miaraka fa hanome sakafo sy fitafiana ho anareo ngambo zany Andriamanitra be marenina tsy mandre akory fangatahana sy fitaraina anareo zany. Ianao tsy mino fahasoavana sy ny fitahiana avy aminy ka aza ny anarany tevadevana takan'izany Ka le Jesosy zay voalaza fa zara la tokaraza tsy ny vojery raha niaran'ny eritreritran'ny olombelona tetatany ka zenao raha inenina koa.
aza majery andro lava rery meja ry miasa mitseboka mafy azy ty mbola sahirana eo amin'ny fiainana irony de andrandrany zay fahasoavana avy am'izay Andriamanitra efa mandao sy manadiro ny tany any. Tena hita zao fa ianao satana ny ray kilasy mangina ary meja aza mianao azy zay rediredindray ianao fa efa famatotra amin'ny satana io ka zany mampirediredy azy tak zao. Ohatray aza mba izany mba ianao tsiratsiraina oatra zaro zoly a ampahafantariko anareo mianaka manomboka masonandro ary fa izano Andriamanitra ivavahanareo sy tsy maintsy akofanareo ato amin'ity tokantrano ty manomboka zao azo sanatri zany e sanatri zany randria na de vatirain-janako azy ianao a tsy ianao zao mihitsy ny de ivavahako sy ankofako olombelona nofa mandra-mitovy amiko ianao. Lay Andriamanitra velona omaly anio ary mandrakizay de lay Andriamanitra ray zanaka fanay masina rery any ivavahako sy ankofako. Ndao totsika ary meja ivadika tsy anepitra fa aza miainao akory an'izay rediredin'ny olona mamo a. Mbola marary andro ny ilay sofiko ny soton'ny dada teo iny a. Eo jereko izany ry meja. Tsy manina tsony io e. Eo fa tsotsofoniny eo de sitrana. Tena masika mihitsy dada io iny ka. Mba miteny amin'ny tsotra ve ny olona de tonga de sotomy mafy be ohatran'izany fotsiny ny sofiko. Fa inona koa nefa nahatonga ny enina nambady olona ohatran'iny e. Fa ngatsy mba mahita lehilahy tsara fanahy mba afaka manamy tamin'ny sotibe any eny fa de iny dada masika be iny. Aza miteny takizany ianao ry meja. Fa maninona ka? Hita fa dada masika be iko. Dada tsara fanahy sady tsy misotro toaka sy mamono antsika sy neny ho any tiako. Tsy azonao soloina olo-kafo zany izy ry meja. Fa maninona ka? Neny ankizy ny dada ny tsara fanahy sady manamy tamby azy daholo fa ny antsika angamba kosa izy tsy de zany masika be araka ny filazanao azy zany ry meja. Neneny de efa hita zao fa masika de mbola lazaina fa tsy masika ihany. Zao no lazaiko anao ry meja. Manino? Mety ho masika tsy indraindray amintsika dada. Ekeko zany. Takany olombelona rehetra ihany izy ka tsy maintsy manana ny clémence sy ny fahalemeny rehetra a. Izazariny sady matanjaka be iny salamako lazainy fa hoe manana clémence malemy ahoana. Tsy zany no tiako lazaina aminao ry meja. Ino tsara aloha. Matosika mbola mamioditra sy ilikiliky ny fianakaviany manamba amin'ny tany amamonina. De satria mbola hitan'ny olon-drehetra taratra amintsika ny fahavanonana. Na de farafakeliny fa tsy betsaka indrindra amin'izany aza. Ahoana koa zany? Na zany ara ianao de mbola samy tsara fifandraisana amin'ny olon-drehetra. Renao moa de izy manana toetra mangorak'olona iny isan'ny tsy hafoizan'ny hafa azy. Ka maninona ary izy masika amintsika ka? Olona tsotra sy mora be rainao iny ry meja. Saingy rehefa nilemen'ny toaka ny sainy de nanjary nisy fiatraikany tamin'ny fanahy zany. Tanao tsara fa rehefa tsy mamy izy de tena tsy hitako izay lazana azy e. Olombelona ny fitenenana. Ka ny toaka zany tena mahatonga azy asika sy roatra ny ratsy fanahy be ohatran'iny. Zany indrindra anaka. Ary iza moa no ampiara-ny fahasiahany raha tsy sika eto ankonany any e. Tsy mbola nahita andandrimo mamy ka hoe nilakisa taman'olona mihitsy ianao ry meja. Marina kosa aloha zany. Zany ange nilazako anao hoe tsy tena ratsy fanahy araka ny filazanao azy izy iny. Ratsy fanahy ve izy avita monjy andreo havana sy namana tra-pahasahiranana. Matetika azy izy no tsy mandray akory ny vola verindreo misambotra aminy rehefa tsapany fa tsy mbola fahapahasahiranana akory izay sambotra taminy. Fa tsika sy neny mihitsy zany ny angaran'Andriamanitra satria dada sady tsara fanahy amin'ny any ivelany no andraolana nefa namontsika no ivelany ampahoriana ohatran'izao. Tsy ry meja. Tsy nanendry olombelona mampahoro olombelona Andriamanitra.
Nitoka sitrony ny zakany lohany ka mahatonga azy asika sy rediredy ary iteniteny foana mihitsy aza rehefa ao anatin'ny amamoana. Mampiova nefa dia sika mianaka nataon'Andriamanitra fitaovana nova ny fony dada olombelona. Noho izany dia tokony tia ny dada foana izany sika na dia ampijaliana aza oziny eny. dia tsy maintsy mivavaka sy mangataka ny famindrapon'Andriamanitra trano koa sika mianaka mba hanafaka azy amin'ny fahasiahany io izay tsy toekitra raikitra ho aminy akory fa voka-dratsy ateraky ny fisotrotoka fotsiny ihany. Dia atory izany rineniko. Andao ary hivavaka dia atory avy eo e. Aleo fianao no mitary-bavaka ary meja. Miaraka hivavaka tsika. Tompo, misaotra anao izay no ny fanomezana tombonandro anay ka tratra ny zavan'io izao. Misaotra ihany koa no ny sosesehina natolotra ao anay. Mangataka sy mitalao aminay izao tompo mba tahio dadanay dia hovao fony ary mamela azy amin'ny fitondran-dratsy ataona aminay. Afava migeza ny fisotrotoka izy fa izany no manimba ny fanahiny. Tahio izay mandritry ty alina ty mba azo hery vaovao etony amin'ny atrika ny rapitso indray. Manao izany vavaka izany izay tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao ilay tokana. Amen. Amen. Matory amin'izay fa andeha hamonjy ny hevitranonay Tafandriamandrina eny dia ohatr'izay koa dada. Ary dada mba inona moa fahasambarana raha ny fihevitra dada ka? Ohatra enina koa no mahatonga ny meja ny tany an'izany. Zaniko. Tsy mba izay tsy hainy ampianarana no anontaniana fa zavatra tsy misy idiran'ny fianarana anie izany. Ka nisy fotoana mihitsy ange izay samy nasain'ny mpampianatra ny laza ny heviny tsirairay avy. Mikasika anao hoe fahasambarana? Ie, dia izany no antaniako ny hevitra dada. Sarotra be re izany ry meja. Samy manana an'izay iveran'ny fahasambarana ny olona. Rehefa miada-tsaina sy tsy mahatsiaro fangiry firimbatana ianao dia efa sambatra izay. Ny fahafatesana angamba ny fahasambarana faratapony ry meja. Izany ve ny hevitra dada mahakasika an'izany? Fahasambarana faratapony very dada, ny fahafatesana dia mitsangako velona ny tompo. Izany indray aloha zavatra afaka. Dia ahoana koa izany amin'ny lehilahy antsoina hoe Lazarosy ka? Efa maty hafirina izy nefa natsanga ny tompo dia velona indray. Jesosy koa very dada dia hanala olona ny fahasambarana ka piditra azy amin'ny fahoriana indray raha toa ka fahasambarana faratapony araka ny fihevitra dada amin'ny fahafatesana. Dia tsy haiko indray aloha ny meja momba an'izany a. Neny Jesosy nao koa ngamba adedahana ny betsaka. Dada koa. Olona efa maty ka mbola hatsangana indray. Ianao nga malala n'izay fihetseham-pon'ny Lazarosonao izany rehefa tafatsangana tamin'ny maty izy. Fihetseham-pony ahoana ry dada? Ka izy aza efa tsy nandray intsony fangiry firiana rehetra tetỳ an-tany mba mijaly vokatry ny aretina mety ho nitarika ny fahafatesana ho azy. Nefa dia mbola verina iaina indray amin'ny fiainana nitondrany ny fijalian'ny batana. Izany tsy aso-parana aminao. Ka raha i dada izany no teo amin'ny toeran'ny Lazarosy dia ahoana? Tsy ho faly kosa aloha ahy. Manino? Mety hitsangako fahavalony mianan-kendry manala amin'izay everiko fa faratapon''izany fahasambarana izany mihitsy a. Dia nakala an'i Jesosy izany ve dada? Tsotro izao. Izy no teo dedaka aneo amin'ny voninahiny ihany koa. Za mandry fe izay tsy mahatsiaro fijaliana intsony no... Izy koa dada raha izany. Ny fahafatesana ngery dada ka tambon'ny ote. Tsy misy an'izany rery meja. Sady tsy azo raisina ara-baky teny koa izay voalaza ao anaty baiboly. Raha dada izao mitahian'Andriamanitra ka ataony afaka mitoka dia izay toetra tsara ao amin'ny dada ihany no avelany nanjaka fa foana avokoa ny fahasiahy amin'ny dada rehetra dia ahoana? Ankalahy izany dada sa hisaotra sy hiderany anarany masina vokatry ny fahasoavana tolony any dada? Mandehana amin'izay ianao ry meja manampy andrenonao any fa tsy misy amakiko an'ity gazety ity ka. Oe koa ty dada, ny olona moa mba miresaka aminy dia roa fotsiny. Fa za kosa angamo mandroaka anao e. Te maka gazety fotsiny a dia izay. Sady manampy andrenonao ianao no manontany azy an'izay nanontanianao ateo. Nenena aloha dia efa fantatro izay ho valiteny fa miaraka amin'Andriamanitra ny azy ny fahasambarana e. Aizany izy fahasambarana mihoatra an'izany. Mandehana rery meja. Tsy misy amakiko an'ilay gazety mihitsy ianao ty. Any amin'ndreninao ahy ianao manohy an'izany resaka izany.
Faingana renao romeja fa diso fidirana eo angesika e. Neny koa dia mandodona be ohatran'iny nilan'le bakiraroko aza tsy hitako indray misy azy. Maninona koa moa romeja raha omaly hariva dia efa natao vonona teo izany fa tsy zao vao hikiropaka hitady an'izany a. Ka efa nataoko teto ilay izy dia tsy hitako teo indray. Io e, io voatsindry ny akanjo avy nalanao teo io re romeja. Faingana ho ahy ianao. Efa vita ry neny a. Reo mianankireto koa samy kizitana mihitsy ka. Maninona moa ianao randrira toka mba mandeha miantsena dia mba karakaro ny andro a. Alahady fandraisana mantsy androany ka tsy tafody vetivety eto izay mianaka. Za efa nifamitona amin'ny dralahy androany ka aiza moa no avitako an'izany. Anao domaine amin'ny namandray zao io tady io dia sody eo raha tsy alina be. Ny fiomananao torymeja fa aza mianaka endreo. Marina kosa ny amin'ny meja tsy vita amin'ny mody sasakalina fa mbola mamy koa. Tsy aleonao virandry mba miaraka aminay mamonjy fampompivavahana. Tsy mandany tapakandro akory anie dia mahazo fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Toa toy izay andany andro amin'ny domy sy ny fitsotro toaka izay sady manimba vatana amin'ny manimba fanahy. Ka nenareo aza zany hoe fanimpom-pivavahanako. Za ndray ve dia andany andro amin'ny fanompoana zavatra tsy ahitako vokatsoa eo amin'ny fiainany. Na dia mitalao sy mekohaka fatratra aza. Any amin'ny domy mba misongadina ny fahafinaretana miaraka mikorana miaraka amin'ny tapaka sy namanako. raha mazoto miaraka amin'ny indray lahady fosiny inge dada dia ho hitan'ny dada fa mitondra soa mihoatra lavitra ny fiarahany dada mikorana amin'ireny namany dady ireny ny fiarahana amin'Andriamanitra. Mba ho isan'ny mpivavaka mafana foa rery meja indrindra moa rehefa miombo-kevitra sy iray fijery zao tontolo zao fa tena Andriamanitra tokana tokoa ane no hivavahana fa tsy ho samy manana an'izay nohony sy tompony. Dada inge tsy mahalala koa nefa be fanakiana ohatran'inony fa angamo tsy Andriamanitra tokana dia ilay Andriamanitra iray zanaka fany masina no hivavahanay ozy dada ka. Ho anareo kristianina sasatsasany zany zany ary izy mbola samponako. Ataonareo hoe tokana nefa mbola misy an'izany ray sy zanaka ary fanahy masina zany. Neny silamo zao araka ny fahafantarako azy dia hoe Andriamanitra tokana dia Allah izay ataonao hoe sady tsy nateraka ny tsy niteraka. Roviny zao tontolo zao vao iray hevitra fa Andriamanitra ne dia tena tokana tokoa ka tsisy an'izany finoana silamo, kristianina, bodisma sy ny maro tsy voatanisy izany intsony. Ny finoana sy ny fanajanao an'izay inonao zava-dehibe randria. Rafitra hifanambakana kolaka anie izany fivavahana tomponareo zany. Rakitra, fahafolo-karena, be dia be. Misy alefa mivatana any an-danitra nga reny aminareo. Tsy mitondra fivavahana no mianoka an'izy ireny. Mino fa indray andro any mbola iovy ianao ka ho resin'ilay randria manana toe-panahan-dalàna, ilay randria loza be. Mino mantsy fa nampisy loko manafy toetra ratsy amin'ilay fanahanao soa io randria loza be io. Tsy mitsahatra mitalao amin'Andriamanitra mpamaly vavaka izay mianaka. Mba hanovanofinoao ka anekenao isan'ny mpanompony indray andro any. Hoy teny any re zany sady tsy voalohany amin'ny tsy mino an'izao asa Andriamanitra tomponareo zao no tsy farany ihany koa fa aza mandany andro mivavaka ho anareo e. Ndevojeo ny fanompona fa mandeha lera rehefa avy mivavaka nareo mianaka mitsena fa tsy tratranareo eto an-trano. Raivo mba hajanona amin'izay ho aho io kilalaonao io fa mba mandehana amin'izay matsaka rano. Ny aniny koa ny olona mbola milalao dia asaina matsaka rano foana. Ka tsy misy rano misy inge ao nefa za efa nokanine. Okara aloha fa rehefa avy eo aho mandeha. Tsy andro ny sitraponao kosa Raivo sa nirotsaky azo indray nandrasana niraka anao vao andeha ianao. Mandeha anainganao mahazo kapoka ianao ny olona zany aminareo tsy mba mahazo milalao mihitsy fa isaky mihetsika kely dia mandeha manao an'izao. Mihetsika kely dia hoy hoy.
azo ambazany anarana valivaliany raivo a mahazo amiko ianao a raiso ny siny dia lasa ianao matsaka dia ndraisiny raivo ny zany siny fa lasa izy mamonina dia mivoaka babahady andeha atsakany amin'ny popy vetivety foana dia tafaverina zany raivo a dia vaky ilay siny netiny izy kosa misombofoka sady mitomany taitra amin'izay zany ilay mamany dia nahita azy dia nanontany fa ino no tiana azo anao raivo zay rehefa ansiny vaky ianao miosombofoka fa maninona ianao injeraromeny a ka miazakazaka indray ary ka aizany tsy enjery zay tsy inona tetavon'ny ankizy songonanako maiky anilalandray mantsy ianao io dia miazakazaka rehefa asaina matsaka jereo zao fa ansiny vaky ny akanjonao miosombofoka ohatran'inona ary mangina teo fa mbola pikapika eo a Weza loza raha milalao fa tsy raharano ro atao a oaiko ty data vo maraina hony dia mamy be sahady izy alazay kelakely fa mako famao miaratry marary ary lehibe ndray matsy a rehefa hita data fa mamiko raha tsy mamy ve ivembena siboredika ohatran'io da ty tsy mba malala menatra mihitsy ka menatra briza zareo ilay palitaovimbina amin'izay mirehefarehefa mitany ohatran'ireny famafana lalan'ireny miala vola ary bija inona no amenatra eo a vola korealina fa tsy vola mitazana ary manenindreo fa raisy ty palitako ty dia hoe tohidy zany dadio efa lanianatra mihitsy zay sy neny efa mahazo anaran-dratsy amin'ny manodidina hoe vady amanjana katra aiza moa dazany tsy adroadrony ankizy eto tanàna hoe monsieur le mamy lava raisoaty palitao adady ty dia hoe tomiditra fa tsy rarahako zany tsy rarahako hoe katy raha monsieur le mamy lava ola andrarinina mamo andrari un-point seto tsy mitondra vera tan'olona zany randria dia tatiary palitao ny dadio dia ndao any an-trano oka kilo a oka kilo araso kely aleo oetra dada miditra ihany ny palitao a dia mady any evidiany sora aloha ty volo ty aingana fa tsy manana sora dada eto aty ary ny volo iny evidanana azikara dia mandany data ho any miditra any an-trano ary fagiary reo fa tsy laiko jany relaretsirary mihitsy a tsy andrefa ratsy ny vidy aingana ho aza maiky zany dia mety manino dia ividiano mofoarao fa meriny mandehana aloha data ho a makany an-trano fa vetivety a dia miverina eo sady mainka ho aizantsony koa moa data fa efa mila zerany toko io jereny tsy ngevaheva ohatran'iny za indray aza mety ho tafiditra any an-trano alohan'ny data zay voatoky ereo roedza a mbola loza ranao inona tany zay za zay efa niazakazaka be mihitsy koa mbola lazainy data fanana taiza ndray minominindra fotsiny nandehanako teo dia inona ty fa zaza taiza be fa malina fa manina kosa vonony data ohatran'izany fa manina kosa data mamoa mbola mitady farafiny a akombolo vavy io raty zany mbola mahazo midaka ty a après tonganandray aloha sorareo tiako mandrehatran'io zaza mafilo mamaly valy ray amadreny tsisy ilana zany no anarana any amin'ny sekoly alady any ay
Mararo ny sofiko ry dada. Tsy maintsy anarina fa zaza ratsy tay, zaza maty. Atisany zanako izany Dadandray ataonao inona indray mo zaza io randria. Mafilo sady marera tsy raray aman-dreny zanaka ao ka tsy maintsy anarina sady be famalina tsy azo rano. kango zandry nefa. Kangona amin'iny mbola mitady. O randria tsy zaza io na mamanao aza mba zanako nanaparana ny aro zana rehefa mampitany an'izay mamanao tany ianao Iza ry mamo? Ianao Sa mitady koa ianao? Mitady Randry? Sady Randry efa lazainareo mianaka fa satanina karate alala sy satana marina de Ndaka amin'ireny voaka fa sa miady amin'io Lasa voaka daholo terisy. Vao mandeha anarana satana fotony de torakovitra. Marinona tsy atsony Jesosy arabanareo mianaka Jesosy tsy navy tena teo amin'ny azy fijaliana iny avy koa mba lazaina hoe mpamonjy atsogainganareo ohatra ka voty anareo. Zavatra ohatra mamelany ny eloko randria fa tsy fantazy atao. Amizay nena andao any ny efitra diavelao io Ndao ary ataoko ao anary ty dada maratra be ty. So ihany fa nisan'ireny olona nanatitra azy teo ireny fa raha tsy izany dia asa izay nanjo azy tany an-dalana tany. Mety namana mpiara-misaotra amin'ny any izao ireny nanatitra azy teo ireny. Nefa ohatran'ny sisy mamakory ary izy roa lako. Na namana na tsy namana aloha ireny dia isaorana an'Andriamanitra no nifanana ny herim-po sy finiavana nanatitra ny dada. Jereo ty dada ohatran'ny tsy mahatsiaro tena mihitsy. Nefa ny raha ny olo maratra io mbola mandeha foana. Jesosy inona ary ny ataoko? Ampio fa tsy fantatra akory izay fikarakarana tokony ataoko amin'ny dadako. Ampio ary tompo. Neny izay mbola nandala-podiana avy miasa. Dada fa manino dada e? Neny ve zany? Neny angana fa maratra be dada. Angana aloha jereo. maninona hoe Jereo maratra be oa dadako jereo aloha. Izany Hermeta? Io. Fa naninona izany Hermeta? Sady efa mamindray izany. Ka ny anjera tany an-dalana tany izy dia naratra be dia reny lehilahy anankiroa reny nanatitra azy teo. Izy aza ry neny ohatrany tsy mahatsiaro tena akory. Sady mbola mandeha koa angezany raha miratra an'izany. Ombe voro-damba madio any dia mitondra rano mafana raha misy aretsy. Ka tsy alova izy ry neny aloha entina any amin'ny dokotera. Jereo fa mampalahelo be ilay sady maratra be tsy mahatsiaro tena akory. Zay aloha jerena ary metsy fa avy eo mieritreritra an'izany Nandray ary mieritrretina amin'izany fa olona efa maratra be io. Ndao izy ry neny entina any amin'ny dokotera angana ka mampalahelo be izy. Ka hoentina andra izy fa alefa aloha izay asaiko alainao hanadiovana ny faritra maratra amin'ny lohany io Dia entinay izy avy eo ka. Fa ngana rery metsa. Eny fa entina any amin'ny dokotera izy avy eo. Engavy an'izy roa lazanak'ry zareo tandrefa na nampiary fitondrana azy any amin'ny dokotera. Nangina rery tato izany ianao Hermeta? Neny tsy nahal be vao tongako. Efa nanao ana nefa dada? Tena reraka be mihitsy izy ilay mpitsabo nandray azy. Dia ahoana? Ny amamoana aloha teo ihany fa ny fahaverezan-draha betsaka vokatra ilay ratra ny tena mandreraka azy. Ka tsy tezitra very neny mitsabo nandray azy tamin'iny amamoana iny? Zany nga hita Hermeta. Isaoran'Andriamanitra raha nanaiky ny karakara azy avy hatrany mitsabo.
mimenina ihany aloha ry zareo saingy asany io ka tsy maintsy natao. Dia efa mba manahoana zao dada ka? Mbola fitsaribona vonjy maika aloha no natao azy fa tsy maintsy ho tarafina hono e. Indrindrindra zany ny lohan'le narahatra iny satria tena voadona mafy mihitsy araka ny fanombana mpitsabo azy. Ka? Ie, dia vokatr'izay dona mafy nazy ny lohan'izay hono tena nahatonga azy tsy hatsaro tena fa tsy dia ny amamono loatra. Ka efa nahatsaro tena ve izy tamin'le nilozany neny tany amin'ny hôpitaly tany? Mbola mibedibedy izy ka fa tena karakara kosa ny mpitsabo a. Mibedibedy ahoana azy neny? Sao dia mbola manofo mibedy atsika ihany izy? Izany mibedibedy izany ry meja ilazana ny olona tsy mahatsiaro tena nefa manao teny miboredidedika tsy fantatra. Memenina eo izy miraikitra ny lelany ka tsy misy fantatra akory izay lazainy. Izany le hoe manao delira re. Malahelo any dada sady azy zany ry neny. Tsy maintsy sitran'izy raha mivavaka sy mitalao mafy amin'Andriamanitra isika ry meja. Fa ianao io aloha ve efa ny sakafo e? Tsy mbola ny sakafo ka. Fa maninona? Za aza ngery neny ka mivavaka ho any dada foana mba sitrana azy e. Dia nangataka tamin'Andriamanitra koa mba nomezany hery ny mpitsabo rehetra. Mamaly vavaka Andriamanitra ry meja. Fa andao aloha tsika hisakafo dia atory e. Dia inona zany ny atao ka? Inona ny atao sakafo ho an'ny dada any? Tsy mbola mahazo mihinana sakafo izy fa seroma mbola atao aminy mandrapodiny ainy tsara. Andao aloha hisakafo mbola maika fomaraina koa rapitso. Tsy maintsy hafanaina zao le sosoa ao fa efa mangatsika be. Ka mbola misy hafa nefa ao? Tsy mbola mivinokiny afaka. Tapohana saribovy kely fotsiny eo angamba dia izay. Tsy nataingo tao mantsy le sosoa fa sao ritra indray. Aleo ary anao an'izay vetivety ahy e. Aleo neny ataoko a. Petraha aloha neny dia maka ianao fa reraka be. Vetivety fotsiny inge dia vitako e. Fangana ara re ianao ry meja. Efa mba nanahoana ho azy ry dada ry neny. Za efa te hahita azo mafy mihitsy. Tena mbola reraka mihitsy izy ry meja. Efa natao radio izy ka araka ny filazam-pitsabo dia voadona mafy tokoa ny lohany. Mila fitsaboana manokana mihitsy. Fa voadona mafy ahoana? Netreka tamin'ny zavatra mafy izany ny lohany e. Raha tamin'izy lenenjera ka tsy vitany hoe naratra mafy fotsiny faritra voadona fa misy milempina hatramin'ny karandoha amin'ny mihitsy. Dia ahoana izany ry neny? Dia ahoana moanaka fa mitsabo ny dokotera. Ndraikako. Ny any azontsika mianaka atao kosa dia ny mivavaka. Mangataka sy mitalao mafy amin'Andriamanitra isika mba hamindra fo amintsika izy. Indrindra fa amin'Andriaka ho sitrana soamatsara ary araka iriry amintsika eto an-tokantrano iray. Mamaly vavaka Andriamanitra ry neny a. Mino koa fa hanampy ny dokotera mpitsabo izy mba hasitrana amin'ny marary tsabony. Raha ny filazam-pitsabo-panampy aza angery meja. Tsy natoro mihitsy ny rainao alina raha tsy efa tivarainy. Fa nanina ondry neny? Miakatra be angany hafanany ary mibedibedina aritra mihitsy izy. Fa mbola manao an'izao foana ve izy ry neny a? Tena marary mafy mihitsy dada raha izany ka. Ndray tena malahelo be anazy ary neny a. Mety ho kapoka nataon'Andriamanitra eto manova ny fondrainao angamba izao ry meja. Ary mety ho fitsapana atao antsika mianaka ihany koa raha tena vokatry ny fontsika tokoa ny vavaka fangatahana ataontsika isan'andro mba hanova ny fondran-dry. Vavaka foantsika ry neny a. Tsy mba tia ratsy Andriamanitra fa fantany izay ahasoany olona. Izay tokoa anaka ny nahatonga an'ilay fiteny manao hoe Zanahary tsy omem-pondry fa ny olombelona ny be sisy. Fa aleo aloha ry meja no raharaha fa tsy maintsy mbola hitsidika ny rainao eny amin'ny hôpitaly ary atoandro a. Fa za zany tsy mahazo maka mihitsy. Ka na hoentiko anaraka azy ange ianao ry meja tsy ho tafiditra eny mihitsy e. Tsy azo hidiran'ny ankizy latsaky ny 15 taona mantsy eny amin'ny hôpitaly. Fa roviana zany aho vao ahita ny dada. Rehefa matanjaka re izy tsy maintsy alefa mpitsabo mody. Sady rehefa mony zao dada dia samy sotro toka tsony fa fay dia tsy asika amintsika sy neny tsony koa. Satria rehefa tsy mama nge dada dia tsara fana be. Ho tsara fana amintsika foana re izy raha endry tsara ianao e.
ary tsy mitsahatra ny vavaka ho azy sika mianaka. Andao re sady anao raharary metsa fa milany eto ampiresahany eto ihany ny resakintsika mianaka. Meja! Ormeja! Fa anakaizandray ary ny zazy iny. Marina tsy navelany atondray izay ny raha tokony ataony dia lozany lalao atokotany anydray ngamba. Ahoana tompoko? Ho avy eo. Miantso anga dada. Ka efa fantatrao fa miantso anao ka mbola atsafaina indray a. Lozanao milalao andray nga? Maninona ny tsy rarano atao? Bedin-dreninao eo ange ianao raha miraha vavy miasa izy nefa ato an-trano ty tsy misy raha vaniny. Efa ela zao ny netsoko anao teo nefa ianao tsy mahamaly mihitsy. Fa lozanao makay izy e. Tsy ny lalao zany ary dada. Na raha maloto a. Sady dada koa nge tokony nanampiafatsy lozany dada mijery tele eo fotsiny e. Ka ny lohako ary zany maharary aka mbola sainao manampy anao indray. Vao no ary mihitsy. Ahoana? Tsy nametraka vola midy loka nga reninareo? Tsy nametraka vola izy. Ha? Efa mety maly ireo zavatra ataontsika loka androandro eo. Ny loka izay efa masaka fa vary sisa ny vao atokonako. Fa nga dada saika andeha tsena. Voankazo vidiana raha hividy dada e. Tsika nge ka tsy manana atao tsindry sakafo e. Ka zary ty tsy manana na dia amidy sigara azako. Ka raha nametraka vola entsenana zany neny dia saika abangany dada amidy sigara. Sady dada mitaraina mararindò io koa zao efa te hikonsoma. Aza manadala eo re ianao e. Zao. Anoatra taratasy dia mba hoentinao any amin'ny rafatro. Itrosa indray zao. Itrosa sigara stoka indray zao dady io fa fantatro. Tsy laina be kabary eo re ianao Meja. Hitako. Zay asaiko atao dia atao fotsiny. Sa mahala indray ianao. Rehefa voasoratra ty taratasy dia mandehana ianao. Ary tsy laiko milazalaza amin'izany andreninao rehefa tonga eo izy a. Efa mamofopofona indray ngarandry izany a. Anina raina nefa milaza ho tsy manam-bola dia ny amidy sigara aza. Sa nandeha nandrato toka tany amin'ny zalahy tany indray? Nandrato toka tany amin'ny zalahy nga? Aineny efa ato. Ie, vao nidina teo aka. Efa vita ve ny sakafo Meja? Ie. Nataony tsara masaka ny loka? Neny o. Fa misinina indray mampiakanakana anao takan'io e. Tsy nanokanina indray anga zany fa varindalo teto indray. Enao mantsy tsy laitra kisoka mihitsy rehefa mahazo an'io tantaranao io. Vita daholo ary ny rarako. Ka inona mampiakanakana anao ohatran'io fa tsy ambara izay tianao ambary? Nena? Maikila tsy misy azo raisina zangely loka. Maikila ahoana? Maiko. Zay le lazaiko teo hoe ny lozanao ny lalao indray. Dia ianao koa ve randry dia tsy mba mahavita manara-maso an'izay ataony zazy io a. Raha ato an-trano tokoa moa ka ankinina rery amin'ny mezako. Fa sitrapoko angamo na maia zany loko zany no zandray ny to ohatra ny tabatabainao eto a. Hita fa vokatry ny sitrapony dada ihany. Marinonao kelikely ty raha tsy te azo amiko a. Zany na andro taradako zino zany no alihana an'izany eto. Ka dada ihany tsy inano. Mbola be famalinao indray ty. Andray randry. Jereo fa vaky raha mihitsy ny oron'le zaza vokatry ny abibinao. Tena tsy matahotra an'Andriamanitra ianao. Randry zaza kely io ve ny anaparanao nirotaka an'izao e. Zara koa rehefa ratsy taiza marina tsiraray aman-dreno. Andao aingana aloha sasany io raha mandeha amin'ny oronao sy ny vavanao io Meja.
Dia mbola merary raha manao be kabary eo ihany ake raha mbola tia azo mafimafy kokoa ohatran'iny any. Rahandrika ny rahanao trosa toka sigara tany izazy io ka zany na tonga ny loka ho may. Ohatra fa zaza tsy azoko iraraka ngabo io zaza io zory. Zaraka ao tany ankafatany io ka tsy ananako zohatra amin'ny fandrahana azy. Ty vavanao Randria, dia ny hery sy fahefana io tokatokanao io ihany mantsy ny mahatonga anao hanao zava-doza tao anatin'ity tokantrano ity a. Zava-doza maririna koa e, ha? Rehefa le hoarareo dia tsory fotsiny fa tsy voagaly akazo tokany Randrika ho faty akazo tokany. Tsy vita amin'ny mampahory any mianaka ianao fa hatramin'ny tahiry atao trano ato mbola sikirina isotroana toka ihany koa. Raha tsy narotsako tany amin'ny caisse d'épargne aza zany sisa ny tahiry tato dia efa fongana takizay. Ny karamanao anefa efa lany trosa toka ny ivelany any. Ka mazaka ianao satria, ha? Zany ny ditran-Randry hatry ela ka ianao no mbola te hifikitra aminy eo. Tena vehivavy adala somay vandoa kondrana. Randria, fantatro fa tsy sitraponao zany fa gejany satana amin'ny mamatotra anao ka mahatonga anao anatanteraka an'izay sitrapo adala rehetra zao. Na isy satana na Beelzebub, zany no izy kazakao raha mahataty. Efa hibetraka koa ankia na ivitean'izao Jesosy mpamonjy akofanareo sy tokinareo zao e. Tsy hita ihany zay apokany, zay Jesosy avokoa. Tsy maty ambava ny fahalalako an'izany Jesosy nareo zany fa tsy misy apoka akory. Mahery izy anaiky. Mahery izy anaiky fa tsy anana amin'ny azo fijaliana. Mahery izy ko anaiky fa tsy anana amin'ny azo fijaliana. Miangavenao Randria mba tsy hanonompoana ny anaran'Andriamanitra. Ny devolo tomponao ivaivaina tahaka izany fa aza ny anaran'ny masina. Ny anaran'ny masina ono. Ka tsy andao ndray ara-piady an'izay very ro masina e. Dia ho itao zay mahery na ny masina ivavahanareo na ny masina toboiko. Mandidy ianao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta Randria, tsy hiteny ratsy ny anaran'Andriamanitra ray zanaka fanahy-masina. Mandidy ny satana mangeja ny fanahinao koa mba hiala amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy avy any Nazareta. Fa 5 kilometatra nelanela Gasikara sy Nazareta ka ndreniredinao an'izao Jesosy tomponao zao ianao. Ha? Sangako tsy hoe lasa riakatra velona any an-danitra izany e. Zay Jesosy tsy aninona riko atsona. Adalo nareo mitonona ho kristianina. Adalo! Apio no vadiko Jesosy io. Apio! Amen! Jesosy velona omaly an'io ary mandrakizay. Amin'ny anaranao masina sy ny voninahitra ao lehibe indrindra ny andidiko an'ny satana sy ny firongony hiala tanatin'ity lehilahy ty. Raha Jesosy vata raha ho atsora hidireto ifanandrina amiko fa aza ny anarany fotsiny no atsotsona eo. Tsy zay no anaovana raha matahora amiko eto foana. Sa ianao no solo vaika azy sy ny firongony. Ha? Ay, aza vonona takizao ahy e. Ay, aza vonona. Okis fa aza vonona ohatran'izao tata. Tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy ianao. Tsy matahotra azy Andriamanitra reo aho ah. Azo! Andriamanitra efa koka sy reniko ny torimaso lalina ve mbola nanahery amin'jenanareo ihany e. Randria. Mbola mitady! Mitady! Aza ataonao azao ry Randria. Marary ingy izany. Izy ry dada fa mijaly. Aza kendanao ano. Taperiketo hainty fa zany mba ianarana tsiratsiranao zany. Zay! Ay, tsy misy aina
Anarakazy any amin'ny Jesosy koa ianao. Ratsy zany iatsoa Jesosynao aingana. Atsoa ianaganandreninareo amin'ny matakany nataony tamin'ny Lazarosy. Raha fotoana kely tafanaminy ianao alohan'ny anarahanao ny diandreninareo. Anafelonao tata. Resiko amin'ity sezy ty koa anao a. Resiko fataty. Oka tata. Oka. Eko Vaty avokoa izy miaraka. Aizy ianao Jesosy. Jesosy io! Nahoana ny fitahanao ny vady aman-janako? Ha? Milona ho mpamonjy ianao nefa nahoana ny tsy nasehonao teto ny voninahitra aho. Andriamanitra jamba sy marenina sady antitra sy koka tsy mahavita nininina tsony. Aiza ianao e! Aiza zao a! Aterak'izay ny fahefan'ny Satana! Mbola Satana ho a! Satana mahery! Ohatry fa aiza zany? Aza mihetsika mahery ianao Randria. Mbola eto amin'ny hopitaly ianao. Hopitaly? Fa Aza miteny betsaka aloha fa tena mbola reraka ianao. Sady aza mihetsika mahery koa fa misy serum mangeny tananao e. Solea, tsy maninona akory ianao a? Ary aizy meja zanatsika. Tsy maninona izany re ahy e. Meja mijanona any an-trano fa tsy mahazo mamangy anao aty amin'ny hopitaly izy. Fa maninona izy no tsy afaka maka aty Zoly? Tsy mbola ampitoana re izy ka tsy tafiditra ato amin'ny hopitaly e. Aza miteny tsony fa reraka ianao. Zoly Zoly. Zay iny fa azo toroka. Zay vao miasa ny herin'ny fampatoriana natao taminy teo. Tena naharitra ny delirana taony teo io ka. Marina tsy tena efa ratsy mihitsy ny eritreritra. Mbola mitandriamanitra. Namaly vavaka izy. Mbola vokatry ledona mafy ny atreka tamin'ny lohany ny mpitsabony no mahatonga azy midelira tahaka ireny. Fa azon-dozinina ry ty vadiko e. Dia ho famaizana na fitsapana avy amin'Andriamanitra tokoa ve izao sahiny. Saoranay hatrany anaranao Andriamanitra mahafany zavatra rehetra satria fantatra efa ny ahasoanay ny anton'izany. Efa matanjaka tsara kosa dada ry neny e. Eny na izany aza Romenja tsy maintsy mitandrina ihany izy aloha. Tsy mahazo manao reraka mihitsy izy fa mila makaina tsara. Ka izy aza ngeriny eny ka efa mandehandeha any ivelany andray e. Koa mory dato. Aza dia mandrera tena loatra aloha ianao Randria. Mba raha atsaka ny sain-davany ireny toromarika avy amin'ny mpitsabo ireny. Fa za nga moa dia mandeha lavitra e. Manatanjatena kely ieny fotsiny dia miverina. Eny mitandrema mihitsy sao dia anahirana eo indray e. Io nge tata bitsipitrihako zavatra e. Inona ndraiky izany Romenja? Lazao e. Si mila ianao sao dia mahazo tonga eo. Fa inona indray hono zato bitsibitsika mila mpiady anareo mianaka zato e. Manadala reny zanako e. Tsy ho any amin'ny rafahatro mpivarotoka tsony ve hono dady.
Zay ny ianao isan'ny mahita raha mbola hoe tena mampatahotra mafy raha izay nofo ratsy nahazo teny amin'ny hôpitaly izay. Fa ino izany nofo ny dady izany? Tantara hoe ino a? Tsy dia tsaroko amin'ny tsipirehany loatra le izy fa ny tena tadidiko tao anatin'ny nofo ratsiko dia zavatra tahaka an'izao. Nenanao izay? Izay nahazo hafa dia tahaka an'ireny olona tratran'ny aromotany ireny hony indrindra rehefa ny famaly tamin-dreninareo. Hatramin'ny anaran'Andriamanitra sy ny voninahiny avy no simbasimbaiko. Ary tamin'ny farany aza dia nokendaiko fato ny reninareo ary ianao kosa ary-meja novilesiko tamin'ny seza ny lohanao ary maty tsy tradraniko ianao. maty? Avaliana tsy nisy ohatran'izany hono nijery ny fatinareo mianaka nitsitra teo amin'ny tany ka sady ndeha rehefatratra hony no nandindiny dera sy nankalaza ny herin'ny Satany. Zay zany le delira nataonao teny amin'ny hôpitaly Randria. Sady mibedibedy sy te hivadibadika be izany ianao ny tera-tsemboka tanteraka. Na tahotra mafy akany antso-pitsabo aingana. Fotoana fitaoriana nazahoana tsindrony ianao vao nitony. Somary nahatsiaro tena kely ianao ary azo torindray rehefa avy eo. Hatramin'izao mbola matahotra ihany inge. Tena ohatra nisy ny fiheverako an'ilay nofy. Ianao no nahatonga anao atahotra. Mpiseho amin'ny olona marary mafy ange ny nofo ratsy tahaka izany. Ny herin'ny toaka mihitsy ny tena atahorako e. Tofambara ny fiheverako an'izany fa tofambara ny fiheverako an'izany fa raha mbola manaiky ho gejain'ny toaka ihany dia efara amin'ny fahavanonan-doza amina tambo tahaka an'izany mihitsy. Asanao Randria. Tsaro fa tsy misy mamy toka any ambavany hafa fa samy mamy izay kohany ihany. Ary ino ny tia manjoan'ny meja no mivembena ampitoerana eo? Ay, mety tia fa matory ampitoerana eo. Mandana amin'izay mamonjy ny efitra amin'ny fandrinao e. Tafandrimandry ary tadatsiny. Tafandrimandry anaka. Tafandrimandry ary menja. Tena mbola miorona ihany ny hodidohako Rozoly. Indrindra moa rehefa mieritreritra an'ilay nofo ratsiko teny amin'ny hôpitaly iny. Mbola amin'izany ihany ve sainao hatramin'izao e. Nofo ratsy tahaka ny nofo rehetra ihany izany Randria. Araka ny efa nambarako taminao dia toe-javatra mpiseho amin'ny olona marary ihany ireny. Misy aza ny sasany manofo ny tenany hoe maty mihitsy e. Ary mandiha tontolo hafa ny ivelan'ny fisiana. Ao ny mahita an'ireo olona efa maty ao anatin'izany nofon'izany. Ka ilay nofoko ange ka tena mampiorokoditra mihitsy. Aiza ve ka nareo mianaka indray no taperiko aina tsy nananako indra fo mihitsy. Aza hitako aza mahitana izany. Zay toizan'ny fahatsarany fahasalamana ary atao e. Efa sitrana soamatsara ianao zao dia izay ny zava-dehibe isorana an'Andriamanitra. Fiainana raha teo amin'ny toy fa tsy miato na hoe miantona ka no afo mpanjina fa zavizanona amin'izany nofo ratsy izany ny saina maneritreritra. Ka mikasika an'izay fiainako avy izay indrindra ny Rozoly. Ataovy dia tana ireny fiainana e. Ny lasa todiana fa no afo mpanjina. Tena misy hery ratsy manimba ny maha olona mihitsy amin'ny toka-toka io. Nefa dia akamaminareo ihany ny toka na dia fantatra fa manimba aza. Sy imba n'io avokoa na ny vatana na ny saina, indrindra fa ny fanahy maha olona. Tsarovy anefa fa misy ny mpisotro toka nefa tsy azonao sokajiana ho jovaniko olona velively mihitsy. Aiza re izany e. Sady miaro mpisotro toka ianao no maneho ny voka-dratsiny. Za moa le hoe fantatro fa ratsy io fa anko ihany. Mihinana maty tsy mihinana maty. Tsy tiako simba tanteraka ilay toepanahanao sy fotom-pisainanao mpandala sy mpakamampy fihevanana ary ilay fonao hatra olona. Reny toetranao reny Randria no isan'ny tiavako anao ary ny fonoko mbola tsy fahafatesan'izany ao anatinao no mbola hitiavako anao mandraka ankehitriny. Na dia somary kivy sy mila ho very fanantenana ihany aza indraindray. Tsaroviko ange Randria fa mitombo taona hatrany ny hijazanantsika. Ka raha ray mitombo adalàna ny tarafiny dia
mba hanao ahoana moa ny fiainamenaky ny antsika iny oka izay rery zoly tsy mbola nitsahany teny anao arandria satria veriko fa tsy mbola tratra ao aoriana ny antsiko manaiky anao iverin-doha aza vela olovon'izay rediredi-pilibana manimba vatana saina mampanaly fototra maha-olona anao randria ampy izay rehetra voalazanao izay ry zoly ary sahako ny manambara aminao androany fa hiezaka ny tsisy otrotoka intsony ezaka ny tsisy otrotsony eny rery zoly hiezaka ny tsisy otrotsony tsy mivoady ny tsisy otrotsony fa anao an'izay fara hiezaka kosa mba hialana mitoka efa zava-dehibe kany izany randria anampy anao arak'izay azo atao koa izay mianaka satria fantatro fa tsy mola ny ala fahazarana izay fa zary toetra raikitra aza matahotra fa tsy ady rery ianao randria tsy maintsy manao an'izay anampinanao amin'izany izay mianaka misaotra ry zoly matoko ny fanampinareo mianaka ary manamafy ny fanomeza tokoko ihany koa fa dia vonina ny mola tena hiala amin'ny filan-dratsy tsy nahazoko vokatsoa akory ho faly mihitsy raha mandre an'izany randria arono randria izay ny amin'ny toka fa ny amin'ny fivavahana fantatro fa izay ne no tianao anontaniana izay indrindra randria efa hatramin'ny fotoana voananomboantsika niaraka no ntaonano tamin'iny nefa toa tsy naharototra inona ngeny tsy mbola maharesy lahatra anao hatramin'izao resaka hafa indray ny amin'iny zoly na tsy mbola ho amin'izao aza ny fotoana resy lahatra ny amin'ny vavakareo dia aza matahotra ianao fa na dia mbola tsy ho mpivavaka sy tsy piditra am-piangonana aza dia mametoky ianao fa anaja ny vavakareo ary tsy anirantsiran'izany hivavahanareo izany ka inona masaka nanao tsy hanaradiana mianaka ka izay ry zoly averiko ihany fa anaja ny vavakareo ary tsy anirantsiran'izay hiverinareo ho masina dia mba miangavy anareo koa mba hanome an'izay fanajana hiverinareo fa zahaza sy tandrifia na dia tsy mpimbona finoana aminareo aza tsy hitako izay antony asaka nanao tsy hivavaka miaraka aminay randria tsy misy eloka javelan'Andriamanitra rehefa miaiky ny eloka ao eo anatrehany ianao mpamela eloka be indra foa ange Andriamanitra fantatro koa fa tsy famazovazy sy faniratsira izy nefa dia fa nataonao avokoa na naniratsira azy na marina izany saingy tsy atsara velatsy amin'Andriamanitra tsy mba fanao tsobo-drano raha mengaly koa ny fivavahana amin'Andriamanitra ary tsy fisehosehoana amin'ny endriny velany satria ho azy ny eny dia eny ary ny tsy dia tsy fa ny androany milelaka ny lefona fa rapitso hivadika ny manda ny alady mandohalika any am-piangonana fa ny ankoatran'izay miondrika any amin'ny ampiny omby azy sao dia mba mitsara ivelany koa sara ianao randria amin'izany zavatra fahitan-davanandro izany zoly na za zao aza nge mba olombelona tsy manana fototra tena hijoroko lazaiko anao fa izay za tsy manana fototra hijoroana izay izay no mahatonga atahotra an'Andriamanitra ka tsy sana hanonim-bavaka amin'ny anarany akory aza izay indrindra nefa ny tena tokony hanatonanao an'Andriamanitra ka hanakinanao fiainanao aminy angamba saingy tsy mbola zao androany resantsika izao aloha tsy fantatra izay aloky ny ampitso nge tsy hoe tsy mino araka ny filazanao azy akory ahitroko fa mety tsy ino an'izay inonareo nefa manana an'izay inoky ihany koa noho izany diso amiko io fitsarana olona hoe tsy mpino satria ny olombelona dia samy mino an'izay inony ny vavakareo tantara nosoratany Fanjarazaha mpilalao ny tantara
iary livandriana avy malala Saoly Rakotonanahary ny vahatra Ramiandro Soa. Tantara no totosainy maningotra. Ny kirakira teo amin'ny vata marobokotra Aina Rasolofaromanana ny vavakareo.